Miaina ao anatin'ny ezana kosa ny pon'ny Ivongo noho ny fatapatapahan-jiro lava reny any amin'izany tanàna izany ao anatin'ny andray ora vitsy sisany mandeha ny herinaratra ao amin'ity tanàna ny Ivongo ity. Indroa isan'andro no misy ny fahatapahan-jiro ao tampon-tanàna Soanierana Ivongo. Eo amin'ny adiny 7 isan'andro eo no mandeha ny jiro any an-toerana, eo anelanelan'ny amin'ny 4 maraina hatramin'ny 12 atoandro. Ary miaina tsy misy herinaratra miponina ao amin'ny tanàna Soanierana Ivongo, manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 3 ora maraina. Fahatapahan-jiro izay nambara miponina fa mitarika tsy fahandriam-pahalemany ary misy fiantraikany amin'ny fiveloman'ny mponina ny toerana. Le problème amin'ny tanàna Soanierana Ivongo aketo, le jiro tapatapaka amin'ny 2 andro aligny ka hatramin'ny 2 antoandro. Zay ny Delestage amin'ny tampon-tanàna Soanierana Ivongo. Araka zay dia tragno koa isan'aligny dia vakivaky koa tragno Soanierana Ivongo. Vokatra ny jiro tapatapaka zay mahatonga tragno vaky. Le fangatahanay zegny dia mbo tsy ho tapaka zegny nilay jiro satria raha tsy tapaka jiro tsisy vakitragno. Ny mponina ao Soanierana Ivongo izay mangataka amin'ny tompon'andraikitra hijerena akaiky momba ny fahatapahan-jiro matetika na ny Delestage any an-toerana. Raha tsy haivony ny sabotsy teo dia mitaky ny anaovana fanadihadiana mikasika amin'ny famatsiana ratsolika ny Jiramany filoham-pirenena Hery Rajoelina Romampianina teo anatin'ny tafanataon'ny tampanao gazety teny amin'ny Saranam-piaramanidina Ivato.